Amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo no rabaiko anareo rehetra zay manaraka ho ary koa miaino ny fandarana azo antoka ny fanavotana ao amin'ny Kristy izay tanterahiko ny mpitandra tsofiny ariana Ramboarsona. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasany sy ny sitrapony. Ny tenin'Andriamanitra no zavaina izay hitondra famonjena ao antsika sy fiainana dia hivavaka tsika satria tsy efa fisainany olombelona ihany zany na hoe ambarany vavan'ny olombelona raha tsy Andriamanitra mihitsy no miteny araka ny teny Jesosy hoe ny fanahy ny rainareo no hiteny eo amin'ny vavanareo ary izy koa izy izany ame sainanareo ary koa metraka ny teny eo amin'ny vavanareo koa dia hivavaka itsika. Saotranao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao sy famindramponao dia tanteraka zao fotoana zao mba nitoky sy manantena fa tanterahanao ny fanambarana zay nambarany Jesosy hoe anesaina anao aho ary ametraka ny teny amin'ny vavanao ary ny fanahy ny rainareo ny teny amin'ny vavanareo ka dia hitondra fahazavantsaina ho an'ny maro zany hitondra famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Zava-dehibe ny famonjena ary tena azo antoka mihitsy izy io satria ho an'ny maro ny olona no mivavaka tsy mba mahatsapa zany hoe miasa tao amin'ny Andriamanitra fa saovana anka lasa tsy mino ny fisin'Andriamanitra intsony. Ao azy ny sasany lasa makany amin'ny asan'ny devoly satria devoly maneho azy zavatra mahagaga. Ka izao tsika dia andinika andray satria fa hitatsika ny hoe ota manandevo avetika vakina vetivety teny foy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 9:4-telopolo. Jaona 9:4-telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jaona 9:4-telopolo. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara dia mara tokoa fa zay tsy manota dia andevon'ny ota. Io ota manandevo fa nambarako teto fa tsy devoly akory fa ratsy ao anatin'ny olona araka ny voalaza ao amin'ny Romanina 7:4 katramin'ny 7 aloha. Romanina 7:4 katramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anao hoe fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna fa za kosa nofo namidy ho andevon'ny ota fa zay ataoko dia tsy fantatro fa tsy zay sitrako no ataoko fa zay halako no ataoko. Eto zany le olona dia zao namidy ho andevon'ny ota dia maganga fa mandevo azy dia tsy ny sitrapony no ataony fa zay halany no ataony, zay tsy sitrapony no ataony. Mazava tsara io ny 5 hoe ny anaran'i Jesosy fa izay ataoko dia tsy fantatro fa tsy zay sitrako no ataoko fa zay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna ary amin'izany tsy hizahako nitsony manao izany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko. Mazava tsara ny teny eto fa tsy ny devoly ny mampanao ny olona ny zavatra tsy sitrany fa le ota manandevo ao anatin'le olona. Manamarina n'izany ny 9:20-20. Romanina 7:20-20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko fa atao anatiko ihany ny fikasana saingy natanteraka ny tsara ny tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy zany tsony manao izany fa ny ota zay mitoetra ato amiko. Mazava tsara ny fanambarana fa tsy le olona ny manao an'io faratsiana ny zavatra tsy sitran'io fa le ota manandevo ao anatiny tsy devoly io fa ratsy ao anatin'ny olona zay manosika azy hanao ratsy. Ary raha satria andevo le olona dia tsy maintsy manatanteraka ny sitrapony tompony izy, tsy maintsy manaiky izy lazainy ny tompony izy. Ary zay na tonga ny teny ny fanazavana androany dia hoe vokatry ny ota manandevo amin'ny fiainan'ny mpanota. Zay zany ny fanazavana androany, ny vokatry ny ota manandevo amin'ny fiainan'ny mpanota. Zay efa hitantsika teo zao ny vokany eo amin'ny 5:20 hoe tsy ny sitrako no ataoko fa zay halako no ataoko. Mazava tsara io fanambarana io amin'ny anaran'i Jesosy hoe Romanina 7:20 fa izay
ataoko de tsy fantatra fa tsy zay sitrako no ataoko fa zay halako no ataoko tsy fantatra ozy ary any amin'ny andininy 7 ny anaran' Jesosy fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko fa raha ny sitrako no ataoko de tsy za tsy ny manao zany fa ny ota zay re mitoetra ato amiko tena zava-doza izy io zay ny mandevo an'le olona ary raha mba tianao ny tsara ary le olona de zao mivolazy eo amin'ny andininy 8 vakitsika aminaran' Jesosy nge Romains 7:20 fa fantatra fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao amiko de ato amin'ny nofoko fa atao anatika any ny fikasana saingy ny hatanteraka ny tsara ny tsy ato mana fikasana anao ny tsara leo fa tsy tatsinety zay ny mandevo azy zay zany zao de vokatry le asan'le ota manandevo eo am'le fiainam-panotra misy zavatra mbola ambara ihany keo ho jerentsika gne fa tena zava-doza mihitsy ty ota manandevo ty jerentsika ny Romanina toko 1 de ahitantsika fa ratsy mihitsy ty asany ty ota manandevo ty Romanina toko 1:1-2 aminaran' Jesosy fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy de tsy mba nankalaza azy toy zay miendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga ny zava-pony izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina fonodonto eto misy fanambarana hoe mahalala an'Andriamanitra le olona mahafantatra an'Andriamanitra le olona ary le olona mahafantatra zany tiana te hivavaka te hiova ary mba maniry zany hoe fiainana mandrakizay saingy izao ny zavatra mahagaga ny anaran' Jesosy inga averiko le 9 fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy de tsy mba nankalaza azy toy zay miendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany tonga maizina ny fonodonto nijero tsara fa na ny fisainany izy tonga zava-poana mamaky ny baiboly any izy fa tsy azony mamaky ny baiboly any izy afa nandraisany azy miolana miheviteny ary jero tsara fa hoe ary tonga maizina ny fonodonto tsy ahafantatra le ten'Andriamanitra mihitsy izy donto ny fony tena zava-doza mihitsy le asany ota manandevo ary andininy 2 manao hoe amin'ny anaran' Jesosy Romanina toko 2:2 nandoko ateny hoendry izy ka tonga dala jereo zany nandoko atena hoendry izy ka tonga dala amin'Andriamanitra izy de lasa dala satria lasa manao kototo ary mahavarina fa zao mironany amin'ny zavatry nofony izy mironany amin'ny zavatry nofony izy ahoana moa zany mironany amin'ny zavatry nofo Romanina toko 9 vakitsy ho tena zava-doza mahazo ny olombelona andevoziny tsy afaka amin'ny ota manandevo Romanina toko 9:5 amin'ny anaran' Jesosy fa zay araky ny nofo de mihevitry ny zavatry nofo zero tsara zay zay araky ny nofo le olo andevoziny ota de mirona mankany amin'ny zavatra ankafiziny nofo ny andininy fahaenina tapany voalohany ihany vakitsika fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana ny zavatra vokatry ota manandevoziny de fahafatesana ara-pana ary fahafatesana ara-batana maty le olona tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona matymaty tsy mahay manao na inona ny olona maty ara-pana zany zany hoe tsy manana ny fanamasina dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra vakitsika ny andininy fahafito sy ny valo manamarina an'izany Romanina toko 9 ny andininy fito sy ny valo amin'ny anaran' Jesosy manao hoe satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany ary zay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra le olo andevoziny oto zany araky ny teny eto mandrafin'Andriamanitra hoe manohitra an'Andriamanitra ary jereo tsara lazainy keo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy mahay mankatono lalàn'Andriamanitra ary izay ao amin'ny nofo andevoziny oto zany de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra zay no atonga azy hoe maty ara-panahy teny eto tsika mahita mihitsy eto hoe fandrafinan'Andriamanitra de nge ho jerentsika ny Romanina toko 1 fa tena zava-doza mihitsy ny olo andevoziny ota tsy manganga raha tonga zanak'olona Jesosy
hamonjy zao tontolo zao hanafaka antsika no tamanandevo afaka antsika le nofontsika malemy mandrafy an'Andriamanitra morona makany amin'ny faratsiana foana satria zay ny vakitsika atao amin'ny Romana 8:15 fa ny fihevitry nofo de morona makany zeny de any amin'ny nofo foana no teny Jehovah any 15 io amin'ny anaran'i Jesosy hoe fizarako nofo de mihevitry ny zavatry nofo amin'ny dika teny ambonina de hoe teny malagasy io morona any amin'ny asa nofo faratsiana toy atsika ary le Romana to voalohany teo de ny andininy 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia ny soloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manantongotra efatra ary ny voromanidina sy mikisaka zero tsara eto azafady ary ny zavatra mandady sy mikisaka averiko ndray mandeha azafady koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia ny soloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manantongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka soloany an'izay zany izay ny asa ny tamanandevo tsy mbola devoly akory io ary efa tafiditra ny devoly tena zava-do satria lasa demoniaka le olona ary rahantsika ihany ny ten'Andriamanitra Romanina toko voalohany andininy 4:5 hitantsika zany hoe olona andevoziny eto zany hoe ahoana ny asan'Andriamanitra aminy zao ary nyvoalaza amin'ny anaran'i Jesosy azy zany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny falitona de ny fampilany fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy eto misy ny teny hoe ary zany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony zany hoe miala le fahasoavan'Andriamanitra de lasa voatoditra ho amin'ny filan'ny fony izy ho amin'ny falitona de ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy ao amin'le tena ny fanala-boninahitra zany zavatra mamenitra zany atao ao de rahantsika eny ange ny andininy 5:20 ary ny fahamarinan'Andriamanitra de ny soloany lainga ka nalaza sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay amen zay tsara fa ny zavatra ny foronany ray no tompoin'ny olona raha nandinika tany amin'ny voalohantsika hoe nahalala an'Andriamanitra izy de misy efa tena mivavaka mihitsy tsy afaka nefa lo tamanandevo de mivadika zavatra hafa ahoana moa mivadika zavatra hafa Petera 2:7 Petera 2:7 andininy 12 sy 9 Petera 2:7 andininy 12 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika aloha ny andininy 15 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny faripon'ny tongotsika dikeo famonjena tahaka ny voasoratsy Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araky ny fahendrena ny menazy zao tsara fa zao men'Andriamanitra antsika ny famonjena saingy zao epistily apôstôly Paoly de misy zavatra mahagaga 9 tahaka ny ataony apôstôly Paoly zany ao amin'ny epistily nrehetra koa fa milaza zany zavatra zany ao aminy izy ary amindreo de misy zavatra sarim-pantarina zay aolona ny olona kely fahalalana sady tsy miorona tsara tahaka naovan'ny teny sasany ao amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany ny epistily apôstôly Paoly de misy zavatra sarim-pantarina aolona ny olona kely fahalalana ndray andro tao amin'ny télévision ansinna monisehony tantara de injehina reny mpivavaka reny amin'ny toerana hafa de mivory zareo de mianatra de nahagaga fa ndray andro nisy fanambarana nataon'ny mpiandraiky ny fiangonana tamin'izay hoe voalazany apôstôly Paoly fa ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy de ovanany ndray mpimaso tsy mety maty tsy mety loha de nambaran'le mpampiandra sinoa hoe ahoana no hatanteraka zany tsy nino ny herin'Andriamanitra zany izy tsy nino fahifan'Andriamanitra izy
de aizanao tanteraka any tsy mampino ty teany apôstôly paoly ity noho zany a tsy atokisana ny epistiny apôstôly paoly rehetra de nahaganga rehefa fanazavana elaela teo a de tsy neno ny epistily ny apôstôly paoly ntsondra ao nefa ny eo epistily ny apôstôly paoly ny tena manazava ny famonjena ny fanazavana ary ny apôstôly petera de manaiky mihitsy araky ty petera faharoa toko fahatelo ity peterany zay atao hoe apôstôly ny fidiny jesosy mihitsy ho lohan'ny fiangonana zay nambaran' jesosy hoe fano ary ny ondriko andrasa ary ny ondriko hoy izy petera faharoa averitsika indray mandenge manaiky mihitsy ny apôstôly petera fa tena zava-dehibe ny epistily ny apôstôly petera ny anaran' jesosy manao hoe ary ny faharipony tombotsika de keo famonjena tahaka ny voasoratry paoly raha lahy malantsika taminareo koa araky ny fahendrena no menazy tahaka ny ataony eo amin'ny epistily ndretra koa fa milaza zany zavatra zany ao aminy izy ary amindreo de misy zavatra sary-pahatarina zay olona ny olona kely fahalalana sady tsy mila tsara tahaka naovan'ny teny sasany am'misaotra masina koa ka mahatonga faverezina ho an'ny tenany petera faharoa toko fahatelo andiny dimy folo sy enambe folo mahatonga fahaverezina mihitsy tsy misy zavatra sary-pahatarina ao ka rehefa tsy tariny fanamasina mamaky ny epistiny apôstôly paoly de mahavery asan'le ota manandevo zay manolana ny teny zay mamadika an'le tenyandriamanitra satria tsy miorina tsara finoan'le olona kely fahalalana satria tsy asa ny fanamasina no teo aminy fa amin'ny maha-olombelona iveranantsika le romana toko voalohany satria le asa nofo de asan'ny ota manandevo andeha ho arahantsika indray rengeny andininy enina ambiroapolo sy ny fito ambiroapolo fa tena zava-dosa romana toko voalohany andininy enina ambiroapolo sy ny fito ambiroapolo amin'ny anaran' jesosy zany nanoran'andriamanitra azy ho amin'ny filany ratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho aminy zay tsy fanaony ary tahaka zany koa ny lehilahy fa namela ny fanaony amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilana samy lehilahy ny fanao zay mahamenatra dia nanoray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany etsika de tena zava-doza mitranga eo amin'ny tantarany sodoma sy gomora no nahitanany sadany zany zavatra zany eto milaza hoe zany nanoran'andriamanitra azy ho amin'ny filany ratsy mahavoafady tsy andriamanitra akory miteny hoe io alefako aninarefo zao niala ny fahasoavana ka rehefa niala ny fahasoavana de voatolotra ho amin'ny filany ratsy mahavoafady satria arotony ta manandevo arotony satana koa bisibisika any aminy ka iny le zavatra mahamenatra mahavoafady ny vehivavy tao aminy tsy nanao niala tamin'ny fanaony izany vehivavy samy vehivavy ndray no fanamady azany manerana ny tany zao misy an'izany eran'izao tolo zao sodoma sy gomora jereo tsany hoe fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'ny tsy fanaony zay zao mivolazy any andiny fito ambiroapolo ary tahaka zany koa ny lehilahy fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao zay mahamenatra dia nanoray tao amin'ny tenany ny valiny zay tokony ho azy noho ny fivoliany lehilahy samy lehilahy ndray lampivady maro be mihitsy mahamenatra ary mampalahelo fa niala amin'izay mitondran'andriamanitra nanaovan'andriamanitra ny olona ary misy aza misy manambady biby mihitsy tena mampalahelo le izy satria zava-dosa ary zay natonga any jesosy ho tonga zanak'olona hanafaka ny olona amin'ny ota manandevo sy ny asany devoly koa sangy le olona mihitsy lasa tsy mihina atratrany zany filana zany raha vao niala tao aminy fahasoavan'andriamanitra satria my baiboly de milaza mihitsy amin'ny efesianina toko faharoa efesianina toko faharoa andininy valo sy ny sivy efesianina toko faharoa andininy valo sy ny sivy amin'ny anaran' jesosy fa fahasoavany namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andreo misy milere fahasoavana zany hoe fanomezana mamaim-pona amin'ny famonjena men'andriamanitra azay ny fanambarana ary tsy avy amin'ny asa io araky ny voalazy eto fa fahasoavana amonjenareo amin'ny finoana tsy avy amin'ny asa fa andreo misy mirere tsy vokatry ny asa ataon'ny olona fa andreo misy mirere ary zay zany
tsy azon'ny eo satria sy tariny fanamasina hitatsika hoe vokatry hota manandeva amin'ny fiainam-panoa tena zava-doza tsy manganga jesosy raha tonga zanak'olona hamonjy zao tontolo zao hamonjy ny olona zay manaiky ary zany ny fahavoazana ary raha toy izantsika ny tenyandriamanitra eo amin'ny andininy satria fa namakitsika teo ny amin'ny romanina toko voalohany ny andininy 5 sy ny 7 vakitsika indray ny andininy 8 ka hatramin'ny 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko voalohany ny andininy 8 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary araky ny nanaovany ny fahalalana maran'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany dia araky zany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao. Eo aloha tsika na dia ny tsy fahalalàn'Andriamanitra tsy ndrara igny dia niala tao aminy mihitsy ny fahasamana zay ny hoe nanoloran'Andriamanitra azy amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao. Raha vao niala mihitsy zany le fahasavan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray dia tena ararotin'le ota manandevo le olona zay le vokatry ota manandevo ary tena mampatahotra le izy. Ary zay no antony tonga zao fanavana zao fitoriana zao. Ary raha tsika ny andininy 7 dia hoe ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra ny faharatsiana ny fieremana ny lolom-po fieno fialonana vonoan'olona fifandirana fitaka otro-po mpibitsibitsika mpanendrikendrika halan'Andriamanitra mpampahory mpiavonavona mpandokatena mpamorotsainy ratsy tsy manoa raisy ireny tsy manam-pahalalana tsy mitana fanekena tsy manam-pitiavana tsy miantra dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa zay manao zany zavatra izany no miendrika ho faty nefa tsy manao ihany izy fa makasitraka ny manao koa. Tatsika teo ny voatanisa teo ny vokatry ny ota manandevo tena faran'izay ratsy avokoa. Ary fanampan'izany ary any amin'ny Galatiana 5 vokatry ota manandevo io ihany. Galatiana 5 zao voalaza amin'ny andiny 7 ka hatramin'ny 20. Galatiana 5 andiny 7 ka hatramin'ny 20 vokatry ota manandevo ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miariary ny asan'ny nofo dia zao fijangajangana, falitona, fijejojejona, fanimpoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fiampandaniana, fisarahana, fitokonana, fialonana, fimamoana, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo tahakiny aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa zay manao izany dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika dia mahita hoe fa miarary ny asanao fa dia fijangajangana lazainy voalohany, falitona, fijejojejona dia voatanisa teo amin'izay ny zavatra maro asan'ny ota manandevo. Hitatsika amin'izany ary fa tena ratsy mihitsy le ota manandevo ka tsy magaga raha tonga zanak'olona Jesosy fa tena mampalahelo fa hiaran'izany ny olona. Tantara ny resako aminareo mpivavaka le olona ary mpivavaka ireo zany Rolano tafola tamiko nandinika ny sotra maksina dia zao ny nambaran'izy roalahy ekenay dao zany pasteur fa ny zavatra anankiray kosa tsy mba lefitray dia zao izay mijangajanga ohatray fa hoany zany oa Jereo Solomona, Jereo Davida, Jereo oralao Andriamanitra Jesosy ary nanitsy an'io araka ny voalaza ao amin'ny Mateo 7:20 fa tsy zany mihitsy fahaverezana ny tranak'izany. Zao ary ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Mateo 7:20 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy namalaka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny fa
zay nahary azy tamin'ny voalohany de nahary azy ho lasy vavy ka dia nanao hoe ary noho izany lehilahy de andaony rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny ary de nofo ray ihany izy roa ka dia tsy roa intsony izy fa nofo ray ihany koa am'izany zay nampiraisin'Andriamanitra de aoka tsy ampiraisiny tsy ampisaran'olona eto Jesosy de manazava tsara fa nanaovan'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany lahy sy vavy nofo ray ihany izy roa fi tsy miteny hoe nofo ray ihany izy telo na efatra na diminy na enina na folo satria zay raha izay de ahoana mibiby nge manao am'zany miambo ny biby isan-karazany rehetra nahoana re ola taloha tsy nalala de lazainy Jesosy eo ambany eo fa hoe miamafy ny foniny olona nge natonga ny olona manao adalany e Jesosy tsy mbola tonga zanak'olona ihany ko de tomba nandefitra ihany aloha Andriamanitra ndefitra ihany Andriamanitra ary ny fonondraro an'Andriamanitra nlatsa nanao fanaritra de nekeny nandefitra Andriamanitra jereo fa nanitady mpanjaka azy ny zanak'Israely tsy nankasisan'Andriamanitra nefa nikiry izy de izy d'Andriamanitra tamin'ny Samuel hoe omeo mpanjaka ary izy nefa dia ho hitany ihany nivokatry zany hoe mahazo mpanjaka zany kanefa Andriamanitra ny mpanjakany Israely tamin'izany fotoana zany hitantsika am'zany fa le ota manandefy tena loza mampididoza mihitsy azany ny vokany eo amin'ny fiainany mpanota mbola ho hitantsika ny toy ny manaraka satria misy vokany ratsy keo ao amin'ny Deutéronomia 8:20 de ho azavaitsika mihitsy satria tsy mahagaga raha tonga zanak'olona Jesosy tokony ho dodiny somaiky tsika hiala am'zany amin'ny finoana ny filazantsara ny famonjena satria Andriamanitra de niteny mihitsy tamin'ny lalan'i Jesosy hoe ny anaran'i Jesosy ny Jaona toko 7:9 vala mazavatsika ny 9:20 hoe 7:20 hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy toka mba tsy ho very rehetra mino azy fa anina fiaina mandrakizay fa Andriamanitra tsy neraka ny zanako am'zao tontolo zao nameko zao tontolo zao fa mba mijenny zao tontolo zao ka de anjarantsika mino afaka antsika mitamandefa rehefa tonga fandravanany zany fa de ivavaka tsika satria zao no fa lavalava ihany ny fanambarana de ho hitatsika fa zao ratsy Andriamanitra mihitsy manafaka antsika tsy misy hevitra koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa anareo araka mbola azo amin'ny Jaona 8:9 Jaona 8:9 milaza zay hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa anareo fa savan'Andriamanitra amintsika rehetra ho tanteraka amintsika amin'ny fiasany veloma mandram-piona amin'antsio fa de ivavaka aloha tsika saotranao zay Andriamanitra mandramponao saotra ny fahasoavanao na zoan'ny fanazavana zany ka de mifiadan'Andriamanitra mihoatra fanarehetra ovanao mifanahany tsy ray avy ary andray ny teny mba hatahotra anao ary tena tazo famonjena amin'ny lalan'i Jesosy saotra Andriamanitra amin'ny naran'i Jesosy naovany zavavako zany amen alleluia eny araka dia amanaraka indray amin'ny naran'i Jesosy amen